fa mbola iresaka an'izay baolina kitra izay ihany tsika hanompoka ny 4 ny volana jona izao dia hianoka tanteraka ao anatin'ny fiadinan'ny tompon-taka eran-tany baolina kitra ny petit baolina kitra maneran-tany itodika any Rosia araka izany ny mason'izao tontolo izao eo amin'izay fananana baolina kitra izay ho an'ny eto Madagasikara dia tsy disanjara amin'izany ireo mpakafy baolina kitra ary mandeha sahady ny tombatombana ny fanontaniana napetraka tamin'izy ireo tamin'ity androany ity dia tsy toy ny mahazatra atsika hatramin'izay ny hoe iza ny mety ho tompon-daka iza ny mety ho tonga eo midingan'ny famarana fa nanontaniana azy ireo kosa dia ny hoe iza no ekipa goavana mety ody aloha any amin'ity mondial 2024 izay atao any Rosia ny akamaroan'ny maro dia saiky ny tonona ny la Frantsa avokoa ndeha raha tsika ary ny fanadihadiana ho an'ireo mpakafy baolina kitra malagasy. Elany mondial hatramin'izay dia hoe izy foana ny anao famaranana ny ambavan'ny rehetra fa androany ny zavatra manontaniako anao dia hoe iza ny mety ekipa goavana mety tsy hotody any amin'izay dingan'ny famaranana izay na mety hoe ody aloha zany fomba filazantsika azy. Raha amin'ny hevitra aloha hevitra manokana hoe ny ekipa ody aloha amin'ny ekipa goavana zany dia zareo frantsay zany ny anano satria ny antony ny antony zany ohatrany tsy dia le championnat Frantsa mihitsy maivamaivana izay mahatonga an'ly sady le joueur zany somary tsy dia le efficace to ohatrohatra zao tsy niantso amin'ny Benzema fotsiny izy dia zay zao dia efa anisan'ny ray mankely anazy tika anisan'ny mody melona dia tompo-tana satria ela-misitra na ndraiky coupe du monde dia mazava ho azy zako mety asaka ny coupe du monde raha ny fahitako azy aloha dia ny frantsay maivamaivana ihany raha eo amin'ny ekipa nasional satria maro amin'ireo mpilalao tokony mbola ilaina nefa tsy voantsony ny mpanazatra ohatra amin'ireny Ribéry reny mbola manao baolina be reny Benjamin indrindrindra na Gabarry na ny fahaiza-manao expérience natao amin'ny Real fotsiny ary zazadiny fa tamin'ity taona ity natony Real nazan'izany hoe coupe telo misesy zay marina fa eo mpanazatra fa mpilalao koa mbola manana maizy azy nefa ny frantsay zany somary ohatrany manary an'ireny le manatraika efa sy efa zokozokony reny toza hoe kely ny sansa ho an'ny frantsay raha le mpilalao everiny fa hoe Mbappé sy ny karazan'ireo mety mody alohan'ny fotoana amin'ny Frantsa fahitako azy. Cliquement fa misy mantsy ny olona amin'ilay hoe tsy tiana le ekipa dia tonga dia mamaly betement fotsiny fa amiko zany ny ekipa mety ho favori latsaka voalohany indrindra amiko dia ny frantsay satria ny antony le mbola tsy matotra daholo mihitsy zany hitako na jery match amical ny Frantsa tamin'ny Irlandy jery match tamin'ny Italia fa raha ireny composition ireny amiko zany izy tokony mbola akan'ny Ribéry izy akan'ny Benzema. Mety ekipan'ny Argentine mantsy glissé sady faible misy miady rery dia mety Argentine mety hitrana voalohany amin'ity mondial ity.